Namoana ao aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray ry havako sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao hatrany izay isa-maraina satria hitsapanay sy ainanay Tompo ary resy lahatra izay fa noho ny fitiavanao no mbola matoy izao anay. Dia misaotra ary ny amin'ity andro vaovao omenao ity, atolotra hainao mba hanjakanao hatrany ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, nanomboka tamin'ny alahady fandraisana teo, voalohan'ny volana febroary, izay nandiniantsika ny lohahevitra hoe mampafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina, dia nambaranay tamin'izany fa hoe raiso ampahatsorana ho anao tahaka ny Samuela ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10, izay nilaza hoe mitenena Jehovah fa meno ny mpanomponao. Raiso ampahatsorana tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra ho anao. Izany toriteny nataonay izany ry havana dia azonao henoina ao amin'ny 3W, izany hoe www.fkma fiangonana kristianina malagasy izany ilay hoe fkma.ci averiko 3w.fkma.ci. dia ao amin'ilay atao hoe tahirim-peo ao no ahitanao andrenesanao an'izany toriteny izany www.fkma.ci. Anio ary dia hovakiana amintsika indray izay hojerena ao amin'ny Petera faharoa toko 7:1-12 ka hatramin'ny 9:12. Andeha vakiana izany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratry Paoly: rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistoliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy. Ary amin'ireo dia misy zavatra sarom-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Amen. Izany andinin-tsoatra masina izany ry havana dia ahitantsika fa eto Paoly dia mampitandrina antsika ny amin'ireo mpampianatra sandoka, ataony hoe olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara izy ireo, ary ambarany fa mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany, ary azo hitarina hoe ho an'ny hafa izay mihaino azy ihany koa izany, satria izy ireo dia mamily manova ny hevitry ny hafatry Paoly. Izany hoe eny tsy maninona ny hevitry ny filazantsara ny ray manontolo mihitsy no havelon'ny sasany arak'izay tiany sy mahafinaritra azy. Izany nefa dia mety hahafara amin'ny fahaverezan'ny finoana ka hifindrana finoana hafa na hifindrana fiangonana hafa. Ny tsy maintsy ataontsika izany dia ny mitazona ny fampianarana efa azo hatramin'ny fianarana sekolehilahy tamin'ny mbola kely, ary mitohy amin'ny fianarana katekômenina eny hatramin'izao. Misaotra an'Andriamanitra isika FKMA na fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan, fa dia misy isaky ny zoma hariva ry havako amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ora adiny 1 ihany ny fianarana soratra masina. Io dia hanasana antsika rehetra mba ho tonga ry havana, mba tsy ho azon'ireo olona kely saina, kely fahalalana sady tsy miorina tsara ambaran'ny soratra masina teo ka manao izay hahatonga fahaverezana ho antsika ry havana. Ingany mba azoto ary ho antsika ray aman-dreny mitondra ny zanaka hianatra sekolehilahy. Eny, rehefa vitantsika koa ny fianarana sekolehilahy ka tonga taona dia ndao hianatra ihany koa ny katekômenina, ary aoka azoto hatrany hianatra sy handalina ny tenin'Andriamanitra mba ahazoantsika mahazo marina izay ambaran'ny soratra masina amintsika. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Tompo, ampio ary izay mba tsy ho firebireby amin'ny fampianaran-diso ataon'ireo mpampianatra sandoka, fa iorina amin'izay efa nampianarinao anay nanomboka tamin'ny sekolehilahy dia ny ainanay koa izany tao amin'ny katekômenina, ary irianay mbola iainanay mandra-piavinao Jesosy Kristy. Ampio izay mba ho mafiorina aminao sy ao amin'ny fiangonana eo ampiandrasana ny fiavianao Tompo ny fiainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.